Namela taketra sahady ny fandalovan'ilay rivo-doza-Tsenezo tany amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosy androany. Raha ny tatitra navoakan'ny BNJRC androany tamin'ny 4 teo dia misy 2,704 ny traboina ary 37 ireo trano dibo-drano. Misy 4,900 kosa ireo olona voatery tsy maintsy nafindra fonenana avy amin'ny tokantrano 270. Tao amin'ny faritra Nalanjorofo avokoa izy ireo. Ankizy 10 taona kosa no tsy hita popoka tany amin'ny faritra Diana, tao Ambolombozy be, distrika Antsiranana faharoa. Tafapetraka androany ny Centre des Opérations eo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Ity fitoerana ity no manao fanangonam-baovao mahakasika ny rivo-doza-Tsenezo ary mandrindra ny asa ataon'ireo miaramila eny Kianja. Tonga anjery ny fizotry ny asa sy nanome toromarika ireo miaramila miandraikitra izany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Richard Rakotonirina ny tolakandro teo. Misy 2,704 ny miaramila volan-iatrika ny fandalovan'io rivo-doza io. Manana 5 andro ireo sampandraharaha-mpanjakana na olon-tsotra rehetra mampiasa ny fiara misoratra amin'ny fiadidinan'ny Repoblika amirenana izany. Eny amin'ny fitalehavana, Direction de l'information et de la logistique no anaterana izany, araka ny tatitra nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny Alarobia 12 Janoary. Andray fepetra ny fiadidinan'ny Repoblika ao aorian'ity fepitaona ity raha ny voalaza. Natao izao hitantanana ny fananam-panjakana anatin'ny mangarahara raha ny fanazavana ny vohitra tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra. Efa samy narainy karamany eny amin'ny kontiny avokoa ireo mpiasa-mpanjakana, hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rinda Asimbelo Rabandrinina Arson androany. Tonga nitsidika tampoka ny Pairie Générale Antaninarenina, toerana izay mikirakira ny karama-mpanjakana ny tena io maraina io. Raha tamin'ny teteza miditra aza voalohany karama, tsy izao mihitsy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina vao hanao tsiramina izany, hoy hatrany izy nanamafy. Fantatra ihany koa fa averina ho ferana ny fivezivezen'ny mpirararaha ao an-toerana mba tsy hisian'ny mety ho endrika kolikoly sy mba hisian'ny filaminan'ny asa.